Oka nampakompotsika anie ny fiadanan'i Kristy. Amen. Velom-pidirananao hatrany zay raha eo fa nomenao fahavelomana manaka ankehitriny. Inona ny famonjena izay nataonao tamin'ny alalan'ilay zanakao a, zay tonga nitady anay izay very ary natonga anay nahazo famonjena lehibe izao. Mangetaheta ny teninao zay mba hitoeranay manakarivo aminao satria aminao no analanay ny soa. Dia miteneny ianao raha eo araka ny fombanao amin'ny anaranao Jesosy teny tonga nofo no nanaovanay izany oka aminay manakarivo amin'ny fahafeno ny fananao masina. Amen. Amin'ity andro zoma fa 4 febroary 2024 ity avana dia filazantsara araka jauna 7/12 ka 7/12 no anjara mofinaina ho antsika. Jauna 7/12 ka 7/12 zay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Jesosy tompony miteny, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa zay mino miasa ataoko nataony koa ary anao asa lehibe noho izany aza izy, satria zaho mankany amin'ny Ray ary na inona no angatanareo amin'ny anarako dia ataoko izany mankalazana ny Ray eo amin'ny Zanaka, ary mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo dia ataoko izany. Masonao manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ity lahatsoratra masina ity dia tafiditra amin'ireo le dinidinika farany nataon'i Jesosy milohany rosony amin'ny lalan'ny hazo fijaliana amin'ny fanolorana ny tenany ho avitra no voatantsika ary tsy ho antsika ihany fa an'ity zao tontolo zao ity. Eto izy dia mametoky sy mampahery ny mpianana izay tsy maintsy lozana. Tsika zany raha mandao antsika ary Andriamanitra na mandao antsika Jesosy, maika izy mampandresy antsika. Ity zany ito amin'ity lahatsoratra masina ity, izaho makany amin'ny Ray. Jesosy makany amin'ny Ray Jesosy makany amin'ny Ray dia mipetraka eo kavanan'Andriamanitra Raitsotoa, manana ny fahefana rehetra nandanitra sy eto tany. Jesosy mipetraka eo kavanan'Andriamanitra Raitsotoa, mifona ho antsika amin'ny fonana mandrakizay. Miady varotra ho antsika izy, manao izay atanteraka ny teniny amiko sy aminao izy ary amintsika. Eto dia ampahirezany zasy ianao, tsy asa irery hita amin'ity zao tontolo zao ity fa hiara miasa amin'ny Jesosy. Paoly apôstôly rahateo efa niteny, na inona ataonareo na miteny na miasa dia ataovy amin'ny anaran'i Kristy. Maika moa raha mangataka zavatra amin'ny anarantsika, raha sitrapony rahateo izany dia tena ataony tokoa ary anehoany ny voninahiny sy ny fahalehibiazany izasy ianao amin'ny ataontsika rehetra. Ko ampahireziny ianao amin'ity farany herinandro ity, satria mitomboka sato amin'ny farany herinandro manomboka apitso 5 febroary, mitezinao hiakin-doha amin'i Jesosy. Raha tafasaraka amintsika tsy mahay manao inona maika moatsika raha mangataka zavatra amin'ny anarany dia miverindrony eto hoe ataoko izany. Ity zany eo amin'ny 19 tapany faharoa dia ataoko izany, ninona angatanareo amin'ny anarako dia ataoko izany. Dia mbola lazainy koa hoe raha mangataka zavatra amin'ny anarako ianareo dia ataoko izany. Miteny indroa miverina atao amin'ny soratra masina dia manamafy Jesosy fa ataony izany ka vita lehibe, asa lehibe amin'ny anarantsika, satria izy makany amin'ny Ray. Izy rahateo moa efa nampanantena antsika, mahatsara anareo ny fialako fa raha tsy miala aho dia tsy ho tongana aminareo ny fanahy masina pampahery taridalana. Tsaroana eto eo amin'ny tantaran'ny fiangonana riavana sy tantaran'ny filazantsara sy tantaran'ny famonjena, rehefa nahazo ny fanahy masina ny mpianatra dia sanjo tonga vavolombelona nanomboka tao Jerosalema, Jodia, Samaria ary hatramin'ny farany tany, ary navita asa lehibe tamin'ny anaran'i Jesosy satria ny fanahy masina nambombasa. Izany koa ny tian'Andriamanitra atao amiko sy aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, izay mampahery antsika hangataka zavatra amin'ny anarany ary tsy asa irery fa hiara miasa amin'i Kristy amin'ny ataontsika rehetra nina aten'ity zao tontolo zao ity. Hanehoan'Andriamanitra ny voninahiny anesika noho izao teny fampanantenana sy fanomezana toka ataon'i Kristy zao hoe ninona angatanareo amin'ny anarako dia ataoko izany mankalazana ny Ray eo amin'ny Zanaka. Dia voninahitry ny tompony
ny fahavelomako sy ny fahavelomanao ambara-piavin'i Kristy eny amin'ny ranolanitra. Amen. Velim-piderananao zay raha io fa tsy avelanao angay ahy zay. Na dia mandao anay aza le zanakao, izy raha teo moa efa niteny hoe mahatsara anareo fialako, raha tsy miala aho tsy tonga aty aminareo fanahy masina, tsy nomenao fanahy osa tokoa zay fa fanahy mahery, fitiavana tsy mafeteny, ampaherezetim-po manio zany amin'ny ataonay rehetra, ka hanambarana ny voninahitra ao amin'ny ataonay, manomboka ny zavatra kely lina ataonay, dia kalazana ny anaranao zany ka hatramin'ny lehibe indrindra. Dia miamboninahitra ny anaranao noho ny faherezanao manirika ny zanakao aty anatinay amin'ny fiasan'ny fanano masina, mampandrisanay tsy avitanay asa lehibe amin'ny anaranao, ray zanaka ny fanahy masina, sy nampianatra anay ary vavaka hoe ranay zay ny an-danitra, masinna ny anaranao, tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao, ity tany tahaka ny an-danitra, menay iny alina sahazo anay, mamilany herikay, tahaka namelanay zay meloka taminay, aiza mitondra anay mifakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, manao ny fanjakana sy ny hery, ary voninahitra manakizay. Amen. Tanterahan'ny tompo amintsika ny zotodrantry olona mina raisany kary fanahy masina zao. Ary fiadanana Andriamanitra zay mihoatra no fahalalana rehetra, hiaro ny fonareo sy ny hevitran'ny Kristy Jesosy. Matoky zay niantso anareo sady izy ihany nanefa izany. Amen. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra kely ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.